Ho an'ny commune Mahireza manokana dia efa fanao isa-taona ny tournoi ohatr'izao fa somary niavaka kely izy tamin'ity satria nataonay tao anatin'ilay hoe open moa zany dia fantatritsika fa andraisan'ireo commune manodidina rehetra anjara. Misy commune maromaro anankidimy no naray anjara tao anatin'ny fifananana tamin'ity indray mitoraka ity dia izao tonga amin'ny taom-pamaranana izao. Dia ao anatin'izany moa zany tsy ny district Anambohidratrimo irery fa izay moa aty amin'ny tapany atsimo indrindra ny district Anambohidratrimo aminay mifanodirirana amin'ny district Arivomamo. Dia misy ihany koa ny commune avy any Arivomamo izay naray anjara tao anatin'ny fifananana. Mazava loatra fa ao anatin'ny fitazanan'ny tanora mba tsy hirona amin'ny zavatra hafa, ny zava-mahadomelina sy ny eritreritra isan-karazany dia mitaiza ny tanora zay mba hiditra ao anatin'izay hoe fanatanjahantena zay. Ny loka ho an'ny voalohany zany izay tsy ataontsika hoe loka angamba ny ilazana azy fa ohatran'ny loka mankotsika eto raha miteny an'izay fa andao ataontsika hoe coupe ve fankasitrahana. Dia omby zany omby anankiray mifahalehibe izay natolotry ny lehibe ny faritra Analamanga izay soraka anazy manokana noho ny fiara-miasa. Ny faharoa koa dia tsy adino fa misy ny ondry izay avy any amin'ny lehibe ny faritra Analamanga daholo izy ireo. Ny faritra Analamanga moa dia efa niara-niasa taminay tamin'ny sehatra maro isan-karazany fa tsy voazao ihany dia isorana manokana eto izy. Aorianan'ity hetsika tournoi open ity zany dia hiditra ao anatin'ny coupe de Noël, zany hoe ny baolina tsy mijanona noho ny fangatahan'ny tanora eto anivon'ny commune sy ny manodidina zany dia mitohy ny lalao baolina kitra dia hiditra ao anatin'ny coupe de Noël. Izy io moa zany dia efa appréciana ny district rehetra karakaran'ny tanora aminy dia ny teto Ambohidratrimo moa zany Mahireza no hita hoe nihetsiketsika raha hitantsika amin'izao fa betsaka ny olona mijery, betsaka ny olona voentana, betsaka mpanjay anjara dia anisan'ny fiara-miasa ny lehibe ny faritra Analamanga sy ny aty Mahireza ihany zay ho fampirisiana fitaizana ny tanora. Lehibe ny faritra Analamanga moa dia manohana foana ny hetsika rehefa manodidina ny fikarakarana ny tanora.